UA iroso amin'ny fitokonana vaobe ny SMCAR miandry ny didy avoka ny conseil d'état kosa ny commune. Ho avy ny firenena tompona andraikitra ny rehetra fa tsy ny mpanao politika irery. Jirama milovana tanteraka ny rafitra anatiny arapetraka ny maha-orinasa-mbahoaka azy hoy Hugues Rajamosan. Manatitra ny araba tongo kilasy tongo vavy tonga soa indraina ao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no manasaka anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany olana maro lafo no iainan'ny firenena ankehitriny. Ny fitantanana ara-politika nefa no miteraka izany. Mila vahana faran'izay aingana ny olana politika amin'ny samy mpanao politika mialoha ny firisona ny fikonandoham-pirenena ho ny faneho-kevitra samihafa. Ny dinika politika ihany mantsy no ahafana mitady ny marimaritra iraisana entina manarina ny firenena. Fanadihadiana nataony Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny Bola Avatsara. Ny akamaroan'ireo korotana sy kriziny seho teto amin'ny firenena dia vokatra ny tsy fahombiazana tamin'ny fitantanana ara-politika ho ny faneho-kevitry ny mpanao politika Joasy sy Eleonora. Manana anjara toerana lehibe araka izany ny sehatra politika ary tokony omena toerana manokana ny dinika politika mialohan'ny rosona amin'ny fikonandoham-pirenena ho ihany ny faneho-kevitra. Ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny taona lasa izay nahafahantsika niala tao ambany vahoany fitondrana teo aloha ka napetraka n'izao fitondrana fanavozana izao dia azo lazaina hoe tena olana politika voalohany indrindra. Nisy ny olana sosialy satria resaka tsy fahampindrano, satria resaka fahatapahan-jiro, resaka tsy fahampinombana ny fotodrafitrasa sy ny zavatra maro samihafa kanefa ny olana ireny dia miainga amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ary ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia miankina amin'ny politika mpanjakana. Ka izay no mahatonga ny tenako milaza hoe olana ara-politika no niainantsika teto Madagasikara ka izay no tsy maintsy hijerevana manokana ny amin'izay lafiny izay. Olom-pirenena ireo mpisehatra politika na dia samy manana ny firehany sy ny mpitarika azy ka heverina fa ilaina ny fifanantonana sy ny fifampiresana eo amin'ireo mpitarika politika rehetra hitadiavana vahaolana iraisana sy maharitra hiatrehana ny krizy sedran'i Madagasikara. Ny fifampidinian'ny mpanao politika dia raha ny fiheverako azy ary hitako hoe misy mampitombona ihany izay hevitra izay dia satria ny sehatra politika dia vahoaka ihany koa, olom-pirenena ihany koa ny ao anatin'izay. Fa izany hoe manana firehana izy ireo ary manana mpitarika. Ka rehefa mipetraka izay fifanakalozana izay eo amin'ny firehana samihafa izay mitarika ny olona dia matetika efa azo lazaina hoe voaray ihany koa ny hevitry ny vahoaka malagasy. Na izany na tsy izany nefa ny tena zava-dehibe hoe tsy maintsy izy kosa ny fakana ny hevitry ny vahoaka malagasy. Isan'ireo nanolo-kevitra ny tokony hanatanterahana dinika politika ihany koa ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika mandra-piandry ny fikonandoham-pirenena. Alohantsika hanao an'ilay dinika na ilay dialogue politika fa tsy andry ny FFKM hanao an'ilay concertation satria hita fa tena mbola pandaminana azy zareo. Tsy tokony atao hoe io dinika politika io ary tokony atao melohan'ny fikonandoham-pirenena ho kosa ny antoko-kitany Madagasikara miantso ny filohan'ny fanavaozana mba hanao fanambarana ary antso ireo mpanao politika hanatanteraka io dinika io mba hamahana ny olana ara-politika misy eto amin'ny firenena. Dikan'izany ary soy miadakadana malakilaky le fifampiresahana politika mba ahitasika vahaolana politika mba hisiny ny filaminana eto Madagasikara ka ahafahantsika miroso agny amin'ny fifidianana eken'ny rehetra fa agnatina azakazaka raha tosikotra ny tomako amintsika vahoaka malagasy misy ihany koa ny fikonandohany mpanao politika tena purement politika satria purement politika e krizy zay misy am'izao tsika aza mialangalagna zany fa andao atsika surtout ny alieny ty fitondrana ty zay namana akaiky niaraka nanao an'ity zavatra ty aza miraviravitagna asika fa teto mbola tsy misy fikonandohany tena mpanao politika amahana olana ka ahafahana manome sosokevitra sady avy aty amin'ny atoko-kitany Madagasikara dia ny HTR zany haute autorité de la refondation
de la République de Madagascar zany hoe de izy efa da regny misitona miala tao andapa tao de iodiniana hoe aizany lapasina anazy de zareo samy zareo mifampifidy avy eo izy ho filohany zay HTR zay avy eo de misapote fotsiny zany ny président ny fanavazana am'izay fotoana zay. Manana anjara toerana lehibe ny dinika politika rehefa misy krizy toy izao anaty firenena satria manokatra sehatra ifampiresahana ireo ankolafy rehetra mampiena ny fifanenjanana ary manampy amin'ny fitadiavana vahaolana iombonana. Tamin'ny taona raiky amin'ny 720 nisy ny fifampiresahana teo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra nentina nananganana gouvernemanta tetezamita sy ny fandrafetana lalampandrenana vaovao tamin'ny taona 720 izay nametraka ny repoblika fahatelo. Ny taona 2020 nandritra ny krizy tao aorian'ny fifidianana filohan'ny pirenena dia nanatanteraka ny accord de Dakar 1C2 ireo mpifanandrina ara-politika na dia tsy nahavatanteraka ny olana nisy teto amin'ny firenena azy ireo fifanarandreo. Tena indray anjara tamin'ny fikatsahana vahaolana ara-politika sy ny famerenana tsikelikely ny filaminana ny dinikana tao. 7 taorian'ny fanongana mpanjakana nisy teto amin'ny firenena dia nisy ihany koa ny dinika tany Maputo sy Addis Abeba izay nazahoana ny accord de Maputo sy ny charte de la transition natao ametrahana fitondrana marimaritra iraisana saingy tsy voahaja tanteraka ny fampiarana azy. 2012 teo amin'ny fambany fanelanelana ny SADC dia nosiniavina ny feuille de route izay nafana nametraka gouvernemanta ny arahany tantana nandritra ny tetezamita sy nanomanana ny fifidianana. Ny afara tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2012 idinganio izay namerina ny filaminana araka ny lalampandrenana sy namarana ny tetezamita nisy teto amin'ny firenena. Amin'izao taona 2024 izao miantso nisy ny dinika politika koa ny vondrona afrikanina sy ny firenena mikambana atao aorian'ny iraka manokana nataony solotenan'izy ireo teto amintsika araka ny fanambarana ny ombonana navoakan'izy ireo ny 20 Jolay lasa teo. Andrasana araka izany ny toyny. Makasika ny fiainam-pirenena izay tsy mitaza-potsiny manoloana ireo olana maro lafy miverimberina eto amin'ny firenena ny firaisamonim-pirenena ka miara mikondo hitady vahaolana miaraka dia avambaolana ho fanatsarana ny fitantanana naritra 3 andro ny fionana nampandraisana anjarany rehetra sy nakana ny hevitra izy ireo nandrefesana ihany koa ny fahombiazany asa vitan'ny firaisamonim-pirenena sy amolavolana fomba fiasa vaovao ahafahana mandray anjara bebe kokoa amin'ny famahana ny olany vahoaka avoaka anaty boky fotsy avokoa ny fekevitra rehetra azo nandritra ny fikonan-doham-pirenena ny firaisamonim-pirenena ka entiny ao anatrihan'ireo andrim-panjakana sy ny mpiara-miombona antoka samihafa. Fanampanazavana. Tsy ny mpanao politika irery no tompona andraikitra amin'ny hoavin'ny firenena fa mandray anjara mivantana amin'izany fiarahamonim-pirenena izay hery fatelo aorian'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ho ny fanazavana. Tsy jana ho mpampandray anjara ny olo-pirenena fotsiny izy ireo fa hitondra ny anjara biriky miaraka. Tokony hakana lesina izay rehetra nitranga teto amin'ny firenena ary tsy tokony hisy fotoana very intsony amin'ny fanarenana izany. Zavatra anankiray iraisanay zany ao anatin'izay anaovanay miaraka le izy tena hoe eo amin'ny hoe tsy fahombiazana teo aloha fa mieritreritra hoe ny lalana rehetra teo amin'ny firenena dia afaka hakana lesina daholo fa amin'izao kosa anefa tsy tokony hisy intsony ny fotoana vera tsy tokony hisy intsony zany ny vera ao anatin'le izy. Niainga tamin'ny petrakolana folony ady hevitra izay nifantoka betsaka amin'ireo tena marary ny vahoaka toy ny endrika fanilokiliana ny tsy fanajana ny asiny maha-olona sy ny fanararaota am-pahefana samihafa. Dia rehefa hita izay olana folo izay dia nahita iankony koa izay namoaka izany teto Analamanga vahaolana folo. Dia ny zavatra tena hita tao anatin'izay izao voalohany indrindra tena efa miaratsy ny resaka fanabeazana. Hita iankony koa fa tena miparika manjaka mihitsy ny resaka kolikoly. Dia ao anatin'izay ny tanora ny olo-pirenena mihitsy izany tena maro ny tsy hanasa. Dia hita tao ihany koa hoe raha ny resaka fandriam-pahalemana tena tsy milamina raha ny eto Analamanga manokana fotsiny. Dia ao anatin'izay ny vidim-piainana na ny sakafo na ny zavatra rehetrarehetra izany tena hita mihitsy efa tena miakatra amin'ny lafo. No amafisiny fa tsy azo tsinotsiniavina ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena. Maro ateo ireo tena makarary ny firenena ankehitriny raha tsy lasa fa tsy ny kolikoly ny tsy fananana viana lafitresaka. Antoka iray hitondra ny feon'ny vahoaka sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny CESC na ny Conseil économique, social et culturel izay fanankatoavin'ny parlemanta ka andrasana ny fanafainganana ny famoahana didy fampiarana ahafahana manomboka ny asa. Fanapahan-kevitry lehibe ireny firenena sy ny korotana mety mitranga dia
avy any mpanao politika foana fa raha tafatsangana io CEC dia avenay tsika zany fa ilamilamina toa fampiresahana satria misehatra tsy miantona raha dia manana hoe dialogue public privé firaisamon'ny pirenena tsy afaka niresaka mihitsy tamin'ny fotoana fanjakana amin'ny ara-dalàna zany mahatonga an'ireny ankizy sy olona milahatra eny amin'ny ara-betsy mijany ireny fa raha ohatra afaka mitsangana andinian'izay zavatra zany dia misy marimaritra iraisana tokoa na koa mihoatra an'izay raha hoe synergie tsika tovolana amin'ny malagasy hitondra tena fampandrosoana maharitra ankoatra ireo fotoana iray ijerena ny zava-bita sy ny lesoka teo amin'ny fomba fiasan'ny firaisamon'ny pirenena ihany koa ny fiorana sy ny fikonan-doha nandray anjara tamin'ny fanairana ny fitondram-panjakana sy ny fanaraha-maso ny rahan'ny-pirenena fotsiny ny fiarahamon'ny pirenena hatramin'izay saingy fotoana ihany koa izao andiniantena amin'ireo fanatsarana ny fomba fiasa tsy hoe hiditra fotsiny ampele manao atsika manao interpellation fa hijery koa zay tombana zany mombanay firaisamon'ny pirenena hoe avita amalony etaetam-bahoaka ve mahavita miaro ny tolontsolongonana ve zany hoe anao karazana diagnostika zany zahay eto mahakasika anay ny farana ny fikonan-doha-paritra ny firaisamon'ny pirenena teto amin'ny faritra nalamanga arakitra sy atambatra anaty boky fotsy ny fekevitra sy ny tolo-kevitra rehetra tapaka nandritra ny fikonan-dohan'ny pirenena ny fiarahamon'ny pirenena manerana ny faritra 420 raha ny fanazavana ka tolotra eny anivony ireo androm-panjakana sy ireo mpiara-mombonantoka tolo-kevitra mivoaka teto Nalamanga ireo zany dia ampiarahana amin'ny tolo-kevitra avy amin'ny faritra 420 amoronana antota taratasy nasionaly iray izay antsoina hoe livre blanc hoentina ho atolotra amin'ny fomba ofisialy amin'ny androm-panjakana isa-tokony sy amin'ny mpiara-mombonantoka isa-tokony hoentina amin'ny dingana isa-karazany dingana rehetra izay hoentina manatanteraka fanavozana firenena araka voalazany teo mba hoentina hanavaoany firenetsika araka izay zany nitakina izay fanavozana izay eto Madagasikara sy ny rosoana ary nantanterahana amin'izay dingan'ny fanavozana eto Madagasikara izay mpandray anjara 50 avy amin'ny firaisamon'ny pirenena avy amin'ny distrika 10 manerana ny faritra Nalamanga no nanatanteraka fikonan-doha nandritra ny 3 andro tetsi-ankerana nampifondrina fikambanana vondrom-piarahamonina fikambanana tsy miankina ary ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa fotoana nafanana andinikareo olana tena iainan'ny vahoaka sy nikaroka vahaolana azo tanterahina azona manolo-kevitra tolotra ny fitondram-panjakana ho fototry ny fanavaozana ny firenena Vaovao manodidina ny toe-karena 10 volana tsy aoriana ny fidinana an-dalambe nataon'ny tanora sy ny vahoaka manoloana ny olana ny vaivay mahakasika ny orinasa Jirama mbola tsy voavaha ny olana ka mitohy hatramin'izao ny délestage amin'ireo toerana sasantsasany eto Madagasikara. Tsy ny mpitantana no olana fa ny rafitra napetraka ny tantanana ny orinasa no tsy mety hoy ny mpahay toe-karena Hugues Radjonson. Mila avadika ny rafitra manome vahana ny vahoaka malagasy ny rafitra hitondrana ny Jirama hoy ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Mila fanavaozana lalina ny rafitra mifeny orinasa mpanjakana Jirama raha tena nanarina azy ho ny mpahay toe-karena Hugues Radjonson tokony tsy hijanona ho sehatra fehezin'ny fanjakana intsony ny Jirama fa hiasa ho tombotsoa sy hamala ny filan'ny vahoaka andavanandro. Tokony tsy ho fanendrena ara-politika ianao amaritana ireo mpitantana ny orinasa anisan'ny nampitarozaka ny fasahirana ny Jirama mantsy zany. Mila mametraka rafitra ahafahan'ny vahoaka mandray anjara bebe kokoa amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana mba hampitombo ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra omena ny vahoaka. Raha ohatra le hoe sehatra ho an'ny vahoaka izy dia efa tokony nanao barrage hydroélectrique ela betsika, efa nanao solaire efa ela betsika, efa nanao éolienne efa ela be fa ny Jirama zany tsy natao hanao fotodrafitrasa dia izay zany no tokony hiova voalohany. Zany hoe ny Jirama zany manomboka izao tokony ho entreprise ngezabe ary olona tena olona mahay ny resaka entreprenariat no mitondra an'io fa tsy mpiasa-panjakana, tsy miaramila, tsy fonctionnaire zany tokony esorinao ao anatin'ny reniny zavatra eny satria zavatra ngezabe ilay izy. Noho izany zany ny Jirama zany tokony tena entreprise an'ny vahoaka ny tena tokony izy fa tsy entreprise mpanjakana fotsiny. Zay zany ny andro fijerika azy.
atsikaritra fa miverina indray ny délestage tato ato ary mbola maro ireo olana sedran'ny jirama entsakilan'izany tsy mifampatoky ny fanjakana sy ny Madagasikara olona izay isan'ny sakana amin'ny fitrandrahana ny solika mavesatra ho tsy miroro loharanokarena afaka manampy amin'ny fanarenana ny jirama nefa tsy miroro raha voarindra sy vita tsara ny fifanarahana entina mitrandraka azy ho hiatrany ity pahay toekarena tsisy fampitokisana amin'ny resaka fiarina nefa ny fampitokisana zavatra ingeza indrindra dia ilay zavatra fampitokisana iny zany no tokony apetraka tsara hoe ahoana ny tena hifanarahana marina raha nosony le convention miaraka amin'ny Madagasikara olona iny dia ahoana zany ny fomba hitondrana azy amiko zany dia zao hoe rehefa misy fifanarahana mazava zany amin'ny fanjakana sy ny Madagasikara olona dia tokony tsy hanahiatsika ny amela azy hitrandraka ny tsy miroro faharoa manarakaraka an'izany tokony dinihana tsara fotsiny hoe atao inona zany le menaka mavesatra io menaka mavesatra amiko dia tokony hoan'ny jirama fotsiny amin'izay fotoan'izay zany averika miverina amin'le tenyky momba ny jirama teo an'ny vahoaka io dia ny vahoaka zany no mifanaraka amin'ny mosa mila fongorina hatrany amin'ny fakan'ny olana mila fanovana koa ny sata amin'ny feny orinasa jirama raha tiana ny anarin'ny orinasa io miteraka fahatyantoka toekarena goavana mantsy ny fahatapahan-jiro matetika aka tokony apetraka lahara-pahamehana ny fitantanana mahomby sy ny fiarovana ny tombotsoan'ny vahoaka ho ihany ny fanazavana eo amin'izay pejy ny toekarena izay rehefa niato nandritra ny enitaona aday ny tontosaina teny vato androany nijery totika isany mbola ny fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny tapany voalohany ny taona 2024 nandritra izany no nanoloran'ireo ministera sy androm-panjakana ny tatitra momba ireo zava-bita nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity ary ireo vina sy laharam-pamehana ho an'ny enim-bolana faharoa fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny ambany ny tany fanatanterana ny teti-bolam-panjakana amin'ny fampandehana andrara samihafa raha ny fanaraha-maso ny fanatanterana ny teti-bola na ny revue de l'exécution budgétaire ho an'ny tapany voalohany amin'ity taona 2024 ity tsy misy efa-tsy romby 70 faingo iray isanjato zany raha ny tatitra ny voaka 420 faingo 800 ny tany fandaniana ho an'ny fampiasam-bolam-panjakana vatsiny amin'ny loharano-bola anatiny na ny PIP sy ho financement interne mitana ny larana voalohany manana tambony 770 isanjato ny sihatry ny fandripalemana sy ny raratany manaraka azy ny sihatry ny fototrafitrasa 30 isanjato tsy misy efa-tsy ray faingo 450 isanjato kosa nita ho an'ny sihatry ny famokarana 420 isanjato ny fanatanterahana ho an'ny PIP sur financement externe raha ny tatitra ka manana tambony amin'izany sihatry ny fototrafitrasa izay fa mihoatra ny 770 isanjato ankoatra ireo mitentina 437 faingo 10 miliara ariary amin'ny trosan natiny no voalota ao anatin'ny enim-bolana voalohany izany hoe 250 faingo 7 isanjato amin'ny teti-bolam-panjakana 270 faingo 7 miliara ariary kosa ny zana-bolana aloha ho an'ny trosa ivelany izany hoe 330 faingo 7 isanjato amin'ny teti-bola voarakitra tao anatin'ny LFI raha jerena izany ny sehatra tsirairay dia ny antoan'ny sehatra fototrafitrasany 7 faingo 10 isanjato ny tetikasa mahakasika ny angofo avy amin'ny herinaratra masoandro ny fanambaran-dalana ary ny fanajariana ny tany mitarika anatin'io sehatra io ho an'ny bolana faharoa kosa ny vina dia ny hanampy ny androm-panjakana sy ministera trano amin'ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana na siam-panitsina 2024 izay efa mandrakitra ny fanitsina rehetra ahafahana manohy ny fanavaozana ny fanarenana taorian'ny losa ary ny fanarenana ara-toekarena Antonomary no voalasa fanampiambotra sy mampitarazoka ny fanatanterana ny tetikasa izay laram-pamena ho an'ny ministera tsirairay. Goavana amin'ireo ny faharetan'ny fomba fanaovana tsenam-barom-panjakana, ny fahataran'ny famoaham-bola avy amin'ireo mpiara-mombon'antoka ary ny tsy fampiny fahaiza manao teknika eo anivon'ny ministera sasany ho ny fanazavana. Mitaky fanatsarana zany ho ny ministry ny toekarena ahafana miantoka fampandrosoana. Mila azaraintsika ty resaka hoe vesatry ny famoaham-bola sy tanam-bola andrana-panjakana ty
ary ny tena hita voalomo zao ohatra hoe amin'ny resaka zany zao ohatra dia le hoe fandoavantsika vola fanonerana zany an'ireny volan'olona zay manana tany na trano amin'ny toerana namboarana fotodrafitrasa reny zany tena mitarazoka be hatramin'izay misy ohatra hoe tetikasa ohatra zay maharitra 3 taona ohatra nefa zany 3 taona vao vita le fanonerana ohatra taloha dia reny zany tsy mety zany zavatra reny dia reny zany zao efa tsara fa misy zany zao aminay task force mikarakara ny zavatra io manokana ary efa misy zany projet de décret zany zao efa andeha atao zany zao ny fanakalozana zany eo aminay zany sy ny mpiarovina miaraka amintsika ivoakatsy zany zao ny décret anamorana anio fandoavana zany fanonerana an'ireo vola zay amin'ny tompony tany zany na trano amin'ireny avatsika tetikasa reny satria io zany misakana lehibe indrindra amin'ny fanatanterahantsika an'ireo araky ny tenina hoe raha vitantsika daholo zany manao an'ireo fotodrafitrasa reny dia mandroso ny firenena. Taona izao no tsy nanaovana jeritodika momba ny fanatanterana ny teti-bola teto Madagasikara. Fomba irahizona mitondra fanatsarana ny fomba fiasa nefa ny fisinjano ny fanamafisana ahafana manao ny tombana momba ireo zava-bita sy ireo mila fanatsarana ho ny Praiministra. Tsy tokony asa amin'ny fahazarany intsony ihany koa ny fitantanana ra-panjakana. Anisan'ny sakana lehibe ny fahasarotan'ny fombafomba ra-panjakana ka mampisatra ny asa ary mety hiteraka kolikoly ho ny fanazavana. Angataka amin'ny firakevim-panjakana afana mijery ny fanalefana ireo dingana ireo ny fanjakana hoy ny tenany. Tena atao aingana be zany dia hijery an'ireo paikady sarotra ireo ho anovanana azy aingana. Raha ohatra zany ka didim-panjakana no nametraka ny paikady ireo dia ho raisiny eo anivon'ny gouvernemanta ny didim-panjakana zany anamorana ny fanetsehana ny volam-panjakana io ny resako teo ihany koa ny Conseil d'État zay manana andraikitra manana mission attribution consultative izy dia manolo-tsaina ny gouvernemanta dia miresaka amin'izareo zay mba ahafahany koa mijery akaika andreo paikady ireo dia manolo-tsaina tianay izy hoe reto ny tena tokony hovaina fa mampitarazoka ny fampiasana ny volam-panjakana. Hitantsika teo fa ambany be ny fampiasana volam-panjakana ny eo amin'ny fotodrafitrasa ohatra nefany efa hitantsika ny zavatra vita eto amin'ny firenena ny lalana sy ny sisa ireo raha tena vitanay zany manafaingana ny fampiasana an'ireo vola ireo mino vetivety kely ny fiovan'ity firenena ity dia zay ny tena zavatra goavana atao zany amin'izao enim-bolana faharoa zao zany mba hanafainganana ny fampiasana an'ireo vola ireo. Manoloandreo miantso sy mampirisika ny rehetra hiasa pahitsiana sy ampahamarinana tsy andefitra amin'ny kolokolo sy ny fanodikodinana ampiseho fahombiazana fahavitrina ary fanavaozana mba ahazoana vokatra mivaingana ho an'ny firenena ny lehiben'ny gouvernemanta. No tanterana tena amin'ny CCI vato moa ny atrika asa fanaramaso ny fanatanterana ny teti-bola na ny revue de l'exécution budgétaire ho an'ny tapany voalohany amin'ny taona 2024 ity izay nifantoka ny tetikasa famatsim-bolam-panjakana nitondra ny lohahevitra hoe tetikasa famatsim-bolam-panjakana mamorona no avy ny firenena sy mamorona asa. Nandritra izany no nalinoran'ireo ministera sy ny androm-panjakana nitatitra momba ireo zava-bita nandritra ny bolana voalohany tamin'ny taona 2024 ary koa ny vina sy ny laharam-pahamehana ho an'ny enim-bolana faharoa. Lafim-baovao hafa kosa indray hanala fahasahiranana ho an'ny mponina ampihenany fitohanana ny fifamoivoizana ary hanatsara ny endriky ny tanàna ny ho fahavitany tetikasa flyover izay atao etsy Anosizato. Tsy Antananarivo irery no misitraka tombotsoa amin'izany fa ny rehetra eo ny filohan'ny fanavaozana ka mitaky fiaramentana tsy maintsy vita ny asa hoy ny fanamafisana. Fanady aty. No tanterahana androany ny fametrahana ny vato fototra fanombohana ny tetikasa flyover etsy Anosizato, fotodrafitrasa izay mikendry ny ampihenana ny fitohanana ny fifamoivoizana, ny fanatsarana ny fivezivezena eto an-drenivohitra ary hanome endrika moderna kokoa ny tanàna. Aritra 4 volana ny asa avatsian'ny banky arabo ho an'ny fampandrosoana ara-toe-karena aty Afrika avola izay mitentina 720 miliara ariary ho totosaina ny orinasa CGS $5 tapitrisa kosa ny anjaran'ny fanjakana malagasy amin'ny fanatanterahana azy komina maro no azo tombony amin'ny fisin'ity fotodrafitrasa ity ho ny filohan'ny fanavaozana. Amboarina aloha ny tetezana faharoa eo vaovao vita ny tetezana faharoa dia arodana io tetezana efa antitra io dia soloina ray vaovao indray zany hoe izy tetezana roa vaovao zany eo aorinan'izay zay vao manangana an'ilay fly over hitantsika amin'ny sary io izy aorinanareo io dia ankoatran'izay misy famboarana ny lalana iny RNA iny ray 4 kilometatra amin'iny hitarina alalaka
amboarina ohatr'izay koa ny avery ankadimbahoaka atsary amin'ny maki hitarina alalaka le lalana mba hialantsika amin'ny embouteillage efa nampijady tsy anyanosy zato rery izy ty fa na États-Unis koa zao faly maheno an'io. raha ny fanisana tamin'ny 424 fananana 770 no voakasiky ny fanatanterahana ny tapany voalohany amin'ny tetikasa flyover misy trano fonenana 236 tany mpanjakana 720 tany manana titra 720 fanorenana madinika 30 ary 520 sy 200 kosa ireo olona voakasiky ny tetikasa tombanana mitentana hatrany amin'ny 7.4 miliara ariary ny volana tokana ho fanonerana azy ireo nanamafy eo anatrehan'izany tompon'andraikitra fa tsy isy ny fandravana ireo trano voakasiky ny tetikasa raha tsy efa voaray ny fanonerana ho azy ireo miantso ny faharetana avy amin'ny rehetra ny fanjakana manoloana ny mety ho fanelingelinana ateraky ny asa. Eo anatin'io asa io dia miangavy ny vahoaka malagasy izay mpampiasa nyity lalana ty mba hiafiafy kely satria tsy maintsy ho maro ny embouteillage mandra-pahavitany pont ray vaovao io. Miezaka zany tsika miaritra marary kely dia miadana rehefa avy eo. Zay ny afatra ray voalohany. Afatra ray faharoa efa nilazan'izay andre matao be ny tanàna teo andre matao be ny tanàna ny anosy zato fa mbola averiko izy iny ary iziriziriko aoka mba tsisy trano esorina raha tsy voaloha ny indemnisation ny olona zay voakasika amin'izany. Tsy maintsy vita ny asa ho ny fanamafisana ilana fiarahamentandrehetra zany. Tsy Tananarivo rery marary amin'ny embouteillage io fa Madagasikara manontolo. Dia aleo miaritra kely tsika fa tsy maintsy atao ny avita io tetikasa io. Ny orinasa China Geo Engineering Corporation no manao azy efa eo izy io. Dia ny afatra ray farany manaraka mikasika an'io dia aoka tsy aleo tsony koa io fiara soazay io fa tsy anao ohatra ny fahazarany teo aloha apetraka eo le engin afaka pitsitsika. Ankoatra io no tanterahana androany ihany koa ny fitokanana ofisialy ny asa fantarana sy fanarenana ny lalana mampitohy Anambatobe sy Soamanandrariny amin'ny alalany Ambomahitsy miaraka amin'ny fanamboarana ny sampandalana na bretelle ao Ambomahitsy mirefy roa faingo 720 kilometatra ny lalana Novozina izay nahitana fantarana sy fanarenana arabe, fanatsarana ny fiaonandalana ao Ambatobe ary fanamboarana ny sampanandalana ao Ambomahitsy. Novozina mifanaraka tamin'ny lalan'iny ihany koa ireo fotodrafitra samihafa atao ny fanamboarana dalo, tatatra, caniveau, radier ary ireo asa fiarovana toy ny rindrina fiazonana tany, vato fiarovana ary lalan-drano midina mba hiantohana ny faharetan'ny lalana sy arovana azy amin'ny fahasimbanin-drano. Natao tara araka ny kalitao sy ny fenitra ny arabe ary ny tarina ho 5 hatramin'ny 5.50 metatra ny sakany amin'ny akamaroan'ny lalana raha 4.50 metatra kosa ny sakany amin'ny sampanandalana vaovao. Ankoatra ny fanatsarana ny fivezivezen'ny olona sy ny entana ampienana ny fitohanany fifamovozana ary anatsara ny fiarovana ny mpampiasa lalana ireo asa vita ireo. Fairoso amin'ny fitokonana faobe ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra raha toka tsy mivaly ny tambiny ofatrano 2 ariary no takin'izy ireo araka ny didim-panjakana nivoaka ny volana Jona lasa teo. Nametraka ny 770 ora nanomboka androany izy ireo natanterahany saingy tsy anery ny mpiasa kosa amin'izay fanapa-kevitra ho raisiny na hitaky ny zona iasa hoy ny filohan'ny syndika ny SMK. Ankilany nanamafy ny teo anivy ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo fa isy ny didy avoaka ny filakevim-panjakana momba ny conseil délibérant eo anivy ny komina Antananarivo renivohitra azona manapaka izay tokony atao. Miandry ny fahatongavan'ny PDS eto Antananarivo ihany koa ny fandinian'izany amin'ny alalan'ny fivoriam-bena ny AG iarahan'ny mpiasa amin'ny herinandro ho avy io. Fanady Aty. Araka ny fampahafantarana nivoaka, nisy ny fionana teo amin'ny mpitantana ny tanàna sy ny syndika SMK ary ny solotena ny mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra manoloana ny fitakiany mpiasa isitrahana ny tambiny hofatrano voalaza ny fanjakana foibe tamina lalana didim-panjakana.
Nirisona ny tatitra androany ka nilaza fa tsy afa-po tamin'ny valiteny nomeny teo anivony fiadidina ny tanàna n'Antananarivo ireo mpiasa ka iroso amin'ny fampikatsona tanteraka ny asa raha nitapaka androany. Manana ny fanapahan-keviny ny mpiasa tsirairay amin'izany ho ny filohan'ny sandika na hitaky ny zo na hiasa. Tsy nazo valiteny mahafapo zay androany dia ametraka n'ilay araky ny lalàna hoe ametraka ny 750 raha izay apetraka manomboka androany dia hiditra amin'ny hetsika vaobe fitakina grève générale no ataonay izany raha izay lisa rehefa tsisy heno sy tsisy amaly anay intsony ahafahanay azahoanay an'io zonay io. Ny anay ny fantatra ny dingana avy aty aminay dia hoe misy dingana natao ny mpiasa koa efa tsy manaiky dia hoe miroso amin'ilay hoe ataonay ny antota taratasy ataonay ny fanarahana lalàna izao ny lalàna manaraka ny grève ataonay izay anjaran'ny exécutif indray anjareo indray fandaminana mety hoe mikasika amin'ny fatongavana PDS fa io ndray dia zao miankina amin'ny mpiasa io ndrisipony mpiasa zay mpiasa mbazoto manao an'le izy zay nitondranay an'le izy satria zay koa tsy afaka ny andehanao anerin'ny mpiasa hoe tsy maintsy migrève nareo dia miankina amin'ny mpiasa io zany ny mpiasa ny mamaly an'izay mazoto hoe zareo hiadiny zony sa hijanona amin'izao koa izy. Nanamafy ny teo anivony fiadidina ny tanàna n'Antananarivo fa isy ny didy avoakan'ny filakevim-panjakana momba ny conseil délibérant eo anivony commune n'Antananarivo renivohitra azona manapaka izay tokony atao. Miandry ny fahatongavan'ny PDS eto Antananarivo ihany koa ny fandinian'izany amin'ny alalan'ny fivorimbena ny AG iarana amin'ny mpiasa amin'ny herinandro ho avy io. Nisy ny zavatra ny tapahana, nisy ny zavatra ny fanekena ary ankehitriny noho ny fotoana efa ny fanomezanareo andriamatoa solitenan'ny syndicat dia izao ny zavatra tianay ho ampitaina amintsika mpiara-miasa rehetra anio. Ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo, commune urbaine Antananarivo izay tsy mbola mahafantatra ny sasatsasany amintsika dia misy didy ho avoaka ny conseil d'état androany momba ny organe délibérant. Mazava tsara zay, tsy zavatra azo ataoko totoa, tsy zavatra tsy manaraka ny lalàna eto, na iteninitsika na iteninitsika tsy maintsy manaraka ny lalàna fa tsy misy manao didy mibesandry totonondro bory fotsiny. Inona ny ilanan'io antsika zay miorakoraka na tsy mahafantatra, tsy misy ny izaniza na ny olona mitantana amin'izao fotoana izao na zay olona ho avy eo ka tsisy didy mivoaka mazava ho fanapahan-kevitra na andray 200 000 tsika na latsaky ny 200 000 na 50 000 tsy maintsy avoaka ny didy mazava zany. Iarahana malalaka itriny fa tsy eto an-toerana andriamatoa PDS ankehitriny koa iandry an'andriamatoa PDS zay ho avy amin'ny herinandro isika. Rehefa tonga andriamatoa PDS ry mpiara-miasa dia anao assemblée générale ny mpiasa izy. Misy resaka tokony hazavaina amin'ny mpiasa no dinihana nandritra ny fivoriana ho ny sandika kanefa tsy nolazaina sy tsy nanaovana tatitra mpahibe maso. Mazavana ny mpiasa dia ny ampiara no didim-panjakana io. Ny anaingy ny fantatra dia ny fahazahoana an'ilay 200 000 ariary na ny indemnité de logement inona raha tsy nidinana mba nyresahana an'ilay zavatra izay nampitaina taminay maly zay efa hoe hidiny eo zareo ampitan'izay. Aminay zany aloha tsy mbola misy zany hatreto hoe mahazo zay dia mahazo ohatrinina. Anjaran'ny exécutif angeny mamaly an'izay ary arotiko eto ny teny na mandalo organe délibérant ary le izy dia ny exécutif no propose ny izy amin'ny organe délibérant dia zay vao laniny ny organe délibérant. Fantatsika koa nefa mpanao gazety fa banga ny toeran'ny organe délibérant eto amin'ny tanàna Antananarivo. Nandeha ny audience mikasika an'io tamin'ny talatalasa teo izy aza dino fa zo le izy averiko hatrany hoe ny fanjakana rehefa mamoaka décret-mpanjakana ohatra hoe irsa hosotomina lana amin'ny karaman'ny mpiasa dia rehefa miatra iny amin'ny volana zao tonga dia miatra avy hatrany fa tsisy miandriandry ary tsy misy hoe zao dikan'izany eto zany zay dia manaloatra hoe na inona tapaka eo izay aloha dia mila mahazo an'io satria didim-panjakana io ampiaro ny didim-panjakana. Tsy misy idirana resaka politika netsika fa fitakiana zo ho ny fanamafisana na mitandrina ireo mitady alikaliko ambadiky ny raharaha izy ireo. Rehefa mazava aminay hoe azonay ilay indemnité 200 000 ariary tapitra eo ny resaka tsy misy resaka politika. Raha misy mpanao politika mieritreritra ny andeha hitsapitsapy an'izao azafady mialatsiny aloha azava aloha ny resaka ka ny famahana olana eto amin'ity fireneny ity na eto amin'ity tanàna ity vao misy zotakina dia ohatrany ahodina foana any amin'ny politika lazaina fa hoe misy politika ambadika tsisy tompoko izany syndicat mpiasa no mitako ny zony.
nanamafy ny teo anivo ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa arakaraky ny fahafahamanao arabola ho an'ireo komina no hanomezana ny indemnité de logement roa hetsy ariary nanamafy ankilan'ireo mpiasa tafatafiditra ao anatin'ireo sikady tokony hisitraka izany ireo vondrombahoaka paritra hitsinjaram-pahefana ka noho ny atsisika ho fampiaran'izany izy ireo andrasana ny toyny vaovao manodidina ny fitaterana taorian'ny fanentanana sy ny fepitoana 5 andro nomena ny mpampiasa fiara ny sorana ny sitrapo ireo jiro voarara dia nanatateraka fitsiriana ny foibe fitsarana fiarakodia ny sava ireo fiara manana jiro tsy manara-dalàna tato-pavao ny Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Fiara miisa 570 no tratran'ny foibe fitsarana fiarakodia na ny DGSR mbola nampiasa ny jiro tsy manara-dalàna nandritra ny fidinana an-dalambe no tanterahana alina mahajambena sy mampidi-doza ho an'ireo mpampiasa lalana hafa nefa ireo karazana jiro ireo ka nogiazana avy hatrany ary nasaina ny esorony tompony vao nahazona nondiany ireo fiara voakazika araka ny fanazavan'ny DGSR mbola maro ireo mpamily no tsy manaraka toromarika na dia efa nisy aza ny fampafantarana meloha araka ny efa ny fanarahana dia dila ny fepitoana 5 andro izay nomena an'ireo mpampiasa fiarakodia sy ny kodiaran-droa mba hanesorana an'ireo jiro rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ampiasaina eto amin'ny tany ny Repoblika eto Madagasikara ka raha izao fahitantsika azy zao dia efa maromaro ireo mbola nimia sy tsehatra satria tsy mifanaraka amin'izay fakana vola zay ny sazy fa kosa ny fanesorana sy ny fanagiazana an'ireo karazana jiro ireo no atao amin'izao fotoana izao betsaka ihany kosa nefa ary isorana ireo mpampiasa lalana izay ny aino ny fampitam-baovao PDB izy ireo no efa nanala izany jiro zany. Ateny amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito no nanatanterahana ny hetsika ito manerana ny nosy ny fanaraha-maso eny amin'ireo lalam-pirenena ka manentana ireo mpampiasa fiarakodia sy kodiaran-droa mbola mampiasa jiro tsy manara-dalàna ny DGSR mba hanaly izany any sitrapo ho fiarovana ny mpampiasa lalana rehetra sy hisorohana ny loza ampifamovozana. Vaovao afa-tanteraka olana sedrian'ireo vehivavy malagasy ny tsy fitoviany anjara asa omena sy ny sakana amin'ny fampivelarana ny talentany. Nambaran'ireo fikambanana mpiaro-ny zon'ny vehivavy maro samihafa ny mahazava-dehibe ny fampitanatra-kefa ny fampiarana ny fitovian-jo ary ny fankatoavana ny protocole de Maputo nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikana androany. Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny antsipirim-baovao. Raika amin'ny 70 faingo telo isanjato ny tany fandraisana anjara ny vehivavy malagasy amin'ny tsenan'asa 420 isanjato ireo miasa amin'ny sehatra ara-dalàna ary ambany noho ny lehilahy ny karaman'ny ankamaroan'ny vehivavy na dia mitovy aza ny diplôma sy ny sokajin'asa atao mitsitokitoky ihany koa ny vehivavy rehefa manana fahaizana ilaina nefa ny fizarana an-traikefa sy ny fanoroana ireo tovavy matetika mantsy dia matahotra ny anantona ireo vehivavy voki-traikefa ireo tanora izay mahatsiaro fa hiatahany ireo manana traikefa. Mentorine zany maka zahay vehivavy manana traikefa amina domaine anankiray izay afaka mitantana sy mizara traikefa amina vehivavy zay mbola vao hisandratra indrindra ohatra hoe vehivavy mbola any amin'ny université dia maka olona efa manana expérience maromaro zany mba ahafahany hoe ahoana ny atongavany ohatra amin'ny toerana mety misy an'ilay vehivavy mentor dia mitantana anazy sy mitondra anazy ao anatin'izay manome conseil. Zava-dehibe ny fampitana fanilo ho an'ny taranaka mba hanomezana rispo ho an'ireo vehivavy tokony handray andraikitra nataonay na tonga anay amin'ilay toerana nisy anay tsirairay avy ireo dia ahoana no andraisanareo an'izay sy ahafahanay mampita aminareo hoe inona zany no tokony ataonareo mba ahafahanareo manao zay tsy hoe manao toanay fa hoe ahafahanareo miatrika ihany koa ny fandraisana ndraikitra anareo na amaolom-bofidy zany na amaolom-botendry. Ny lalàna milaza fa mitovy zo ny lasy ny vavy ny kolotsaina malagasy anefa manohitra tanteraka izany noho izany mila tohizana ny ady sisika mpiarana io lalàna io ampanajana ny zon'ny vehivavy. Le ezaka ngefa eo fa fampiarana mbola tsy misy fanazana zany ara ezaka kosa ngamba ny taranaka faramandimby ireo zanaka hoe ahoana no asina lalàna sa asina fanentanana hoe mba
anekeny ny fiarahamonina hoe mitovizongy ny lasy ny vavy dia reo lasy ny vavy mitovizo reo a reo lasy ny vavy mitovizo reo a dia tokony mba ampiatra an'izay mandeha ny sensibilisation isanandro sanandro rehefa mandeha ny sensibilisation a eo amin'ny fiarahamonina ao anaty fianakaviana ao anatin'ny fokotany any anatin'ny commune any anatin'ny fikambanana samihafa any a dia ho hitanareo tsara fa iova ihany io a ozy izy teo hoe efa mondan'ny teknôlôjia vaovaona izy zao e dia efa mora be ny fanapariana an'ilay fahafahany manao an'ilay izy babetsaka ireo vehivavy no tsy mahalala ny teny hoe féminisme izay etsika nafotokevitra miaro ny fitovianjo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy tsy midika fitakiana ho ambony noho ny lehilahy ny vehivavy fa fitakiana ny zo sy ny fahafahana misitraka izany amina sehatra mitovy amin'ny lafin'ny fanabeazana ny asa ny politika ary ny fiainana andavanandro ny anafoanana ny fanavakavahana sy ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy aka hananganana fiarahamonina ahafahany tsirairay mivoatra sy mandray anjara mitovy na vehivavy na lehilahy ny tanjon'ny féminisme. Exemple zao mbola misy ny tsy fahampiany tsy fananany tsy fisitrahan'ny vehivavy ny zo amin'ny resaka fahasalamana amin'ny resaka fananan'asa ny karama ny misy sehatra zao ohatra hoe manana accès amin'ny rehetrarehetra ny vehivavy misy faritra zany misy accès misy faritra nefa tsisy accès rehefa miresaka zany tsika hoe tsy fitoviana zo dia izay ny tafiditra ao anatin'le hoe féminisme fa hatretontsika dia matomo mbola misy ny etsika ohatran'izao dia mbola tsy tanteraka zany zay mbola tsy azo ilay zo takiana nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikanina maro ireo zony vehivavy no tsy voahaja aty afrika fa indrindra eto madagasikara ny fankatoavana ny protocole de Maputo no isan'ny azahoana mampiatra ny zo fototra tokony hositrahan'ny vehivavy sy ahafahany mivelatra amin'ny sehampiariana tiany atao atreto mitoy ny ady sisika ataon'ireo fiarahamon'ny pirenena sy ireo fikambanana maro samihafa ho fankatoavana io lalàna io Vaovao avy any amin'ny faritra notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany tao Tanambao afokotany Ambodivoangy komina ambanivohitra Antsenavoly distriktany Mananjary ny sekoly vaovao misy efitrano fianarana roa mahazaka mpianatra maheziny zato fototra fitrasana orin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary ny antsoroan'ny CPGI ny asa fanamboarana tonga ny tokan'izany atany antoany ny taleparitra ny fanabeazam-pirenena vatovavy raha ny solotena ny fitondram-panjakana kosa nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy ny solombavam-boaka Mamiadza Charlot sady Kestora Fatelo eo anivon'ny antenemeram-pirenena fanadihadiana eo amin'ny sariny Anise Francisco. Tamin'ny fomba ofisialy no nitokanana ny sekoly vaovao ao amin'ny zana-tanàna Tanambao fokotany Ambodivoangy komina ambanivohitra Antsenavoly distriktany Mananjary. Fototra afitrasa mafiorina natao azaka ny loza voajanahary noho ny mahafaritra matetika iarany rivodoza sy ny tondra-drano ho an'ny vatovavy. Tsy aivina fa tamin'ny taona 2012 no niorina ny sekoly voalohany tao Tanambao izay trano azo ihany no nanorenana azy. Ny taona 2012 kosa no napetraka ny vato fototra ity sekoly vaovao ity izay lasa sekoly faharoa ao amin'ilay zana-tanàna ankehitriny. Tonga nanolotra sy ny tokony izany tamin'ny fomba ofisialy ny solotena ny fitondram-panjakana ny solombavam-boaka Mamiadza Charlot. Irinina amboany dia nivadika an'ry dia nivadika an'ity ny sekoly teto Tanambao. Zany no midika fa mivoatra ny teto Tanambao raha ohatra ka hoy izy ny mpanao tononkalo teo hoe tany Antsenavoly ny nianatra ny zaza fahiny dia nitoy tao Ambodivoangy dia zao lasa tonga aty amin'ny zana-tanàna. Zao zany tena hita taratra ny fampandrosoana. Araka nambarany taleparitra ny fanabeazam-pirenena vatovavy dia pirofony tsy fanadinoany fitondram-panjakana ny zana-tanàna Tanambao na dia lavitra aza izao fananganana sekoly vaovao izao. Na izany aza nefa dia mbola maro ireo fototra afitrasa mila fanarenana sy fanohanana avy amin'ny fanjakana ao amin'ny faritra vatovavy. Sika hatramin'izao zany any tsy amin'ny fanabeazana dia mbola maro ny ireo simba sy tafaharina dia apetraka eo aminareo hatrany andriamatoa solombavam-bahoaka mitondra any amin'ny foibe hoe mbola maro ny mila renina maro nahazo ny sitraka maro koa zika tamin'ny fitondram-panjakana tamin'ity dia efa maro fa tena mbola maro satria tena hoe maro ny zaza malagasy mila n'io efitrano fianarana io izay mendrika azy ny fototra-afitrasa tsara tarehy ohatran'izao dia fampitaina mandrakariva izay etaetana izay. Ankehitriny dia misy roa ny sekoly ao Tanambao. Ny iray ilay sekoly tranainy vita amin'ny hazo, ny iray kosa dia ity trano vaovao vita amin'ny vato vao nitokanana ity.
misy sava 70 ireo mpianatra mianatra ao amin'ny sekoly mbola sedra lehibe anefa ny fanefana ny karaman'ireo mpampianatra satria dimy izy ireo no mpampianatra ka ny tale sekoly irery ihany no mpiasa-panjakana raha ny efatra ambiny kosa dia iantsoroany iray aman-dreny sy ny fokon'olony. Maresaka avy any ivelany ny ana fahasahiranana ireo tompon'andraikitra ao Espaina no ny fahatongavany ireo andian'olona mpifindra-monina tsy ara-dalàna teny amin'ny morontsiraka i Ceuta. Olona 70 no maty andrano nandritra ny fampitana nataon'ireo andian'olona ireo. Avao marina fa ny fandrenesana ny fanapa-kevitry ny fitsarana tapiny ao Espaina izay mandrara ny fandroana avy hatrany ireo mpifindra-monina tonga an-dranomasina no antony natonga izao fifindra-monina faobe izao raha ny vaovao fanampanazavana. Findra-monina 10 alina mahery avy any Maroc ny tonga tsy ara-dalàna teny amin'ny morontsiraka Ceuta azon'ny tanàna ny Finideka any Espaina. 70 ireo olona maty andrano nandritry ny fikarohana araky ny fanambarany solon-tenan'ny délégation gouvernemente omaly alakamisy. Noho ny fanapa-kevitry ny fitsarana tampony ao Espaina izay nandraran'ny fandroana avy hatrany ireo mpifindra-monina an-dranomasina no anton'izao fifindra-monina faobe izao tato anatin'ny andro vitsy lasa. Ny lomanina nanaraka morontsiraka nampiasa ireo fitaovana mitsingevana sy sambo kely abotsina amin'ny alalan'ny rivotra ny akamaroan'izy ireo. Raha tafampita teny amin'ny faritany Espaina dia ny azakazaka nandositra ny polisy espagnole ireo andian'olona ka tsy voasakana intsony noho ny abezahana. Lehilahy tanora marokana ny akamaroany ka 14 sy 15 taona eo ho ny indrindra. Hila ravinahitra ho fanatsarana ny fiainany sy ho fanampiana ny fianakaviana izy ireo no antony izao fanapa-kevitra hifindra-monina any Finideka Espaina izao raha ny fanazavan'izy ireo. Manoloana ny zavamisy namoaka toromarika ho fanamafisana ny fanaraha-maso eny amin'ny sistany ireo manampahefana Espaniola. Mety handray fepetra hentitra amin'ny alalan'ny tafika ihany koa izy ireo raha mitohy ny fifindra-monina tsy ara-dalàna toy izao. Ny caméléon bilbe sy ny dragonnier de Socotra no afakely ampahafantarina antsika amin'ny tiany Tiarawary. Biby tia miaina eny ambony hazo ny caméléon bilobe na koa Camaeleo dilepis. Eny no hitadiavan'ny bibikely hohanina isan'andro. Aty amin'ny faritra Afrika ny tena ahitana ity karazana tanalahy tsy dia haingam-pandeha ity. Tsy miantehitra amin'ny hafanganam-pandeha izy rehefa misy loza fa mampiasa tetika manokana iarovany tena. Anisan'ny mampiavaka azy ny fandehany mizongozona moramora miankavisy miankavanana. Tsy hoe aretina tsy akory izany fa fakana tahaka ny ravina sy ny rantsakazo ahetsiny rivotra. Sarotra kokoa amin'ny bibilava sy ny vorona ny mahatrikaritra azy noho izany fihetsika izany. Betsaka no mahalala fa afaka mivaova loko ny caméléon. Fa ny fihetsika mizongozona dia manampy azy hanakaiky ny bibikely azainy nefa tsy mampatahotra azy. Mahavaliana ihany koa fa afaka mihetsika sy mijery misaraka ny masony roa. Izany no ahafahany mijery tsara ny manodidina azy. Ny fiozongozonana no ahafahany mandrefy kokoa ny alavilan'ny remby alohany hanipazan'ny lelany lava sy hafainganana rehefa eo ampitadiavana sakafo hohaniny. Zava-maniry mitovitovy endrika amin'ny hazo sady anisan'ny karazana monocotylédone izay tsy hita raha tsy ao amin'ny nosy Socotra any Yémen ny dragonnier de Socotra na ny dracaena sinabari. Mampiavaka azy ny endrika mitovitovy amin'ny elo na holatra sy ny rano milokoloko mena midorehitra toy ny rà. Io endrika io no ahafahany makaka ny hamandona avy amin'ny zavona ka mamela azy ho velona ao anatin'ny tontolo maina. Misy ravina enjana miendrika rà ny sampana matevina. Anisan'ny mampiavaka azy indrindra ny didin-kazo mena toy ny rà izay nojinjaina hatramin'ny andro fahiny mba hampiasaina ho loko sy fanafody. Afaka miaina mandritry ny taon-drato maro ity hazo ity. Amin'izao fotoana izao, ny dragonnier de Socotra dia miatrika olana amin'ny mety halan'ny tamingana azy noho ny fiakaran'ny maripana maneran-tany, ny fiompiana be loatra ary ny tsy fahampiany fanavaozana voajanahary ka mahatonga ny fiarovana azy ho laharam-pameana ara-tontolo iainana ho an'ny nosy. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Orainao riny izao fampalalam-baovao izao ny fandarana dinika-rana ny Germaine Menjanary. Ny teraka kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitondray tomboky lasy tongovavy. Veloma tompoko.